Faly miaravatsika irery zay manaraka ny RPCG TV. Hoanao zay mbola tsy manaraka ny chaîne dia manasa anao ny tenako abonnez-vous mba ahafahanao manaraka sakantsianavany ireo tranga eto amin'ity firenena matsika ity. Ny hevitry ny tenako amin'ny maha olom-pirenena mahakasika an'ilay tranga nahafatesan'olona 80 hatreto araka ny voaray eo moa ireo fasitrana isaorana ny tompo ireo mbola eo amin'ny ka dia mirary fahasalamana feno azy ireo eo ihany koa moa ireo namoy ainy izay 80 zay ka dia mankahery ireo fianakavian'ireo maty ireo ny tenako mombanareo ny Andriamanitra ary amen'mpanga anamponareo tsirairay avy ihany. Dia nanao fanambarana na hoe conférence de presse moa ny avy amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka sy ny gendarmerie fa fanampoizinana nisy fa tsy araka ny eritreritry ny be sy ny maro fa intoxication alimentaire. Nanamafy ihany koa ny ministre ny fahasalamam-bahoaka fa tokony hajanona amin'izay ny resaky iny tsy atao polémika be fa efa fantatra fa poizina no nahafaty an'ireny olona ireny. Dia zao tsy fiainao polémika zao raha aneo ny hevitro ankehitriny fa tia tanindrazana ny tenako dia tiako mandraisana lesona ireny zavatra niseho ireny. Tsy voalohany zao nahitana trangana intoxication alimentaire dia fanampoizinana zao izy ministre misy fa efa maromaro zay niseho zay ny filohan'ny Repoblika Madagasikara ny vavolombelona voalohany misy an'izay intoxication alimentaire izay teo ihany koa omaly tany Mahajanga, Maleriva ihany koa tany Toamasina tratran'izay intoxication alimentaire izay ka tokony andraisana lesona andraisana fepetra anatra ho an'ny hoavy mba ho vitsinjovana ny fahasalamana sy ny ain-droaka malagasy. Nanambara moa ny ministre sy ny fahasalamam-bahoaka fa empoisonnement misy dia aleo siokiresaka kely ihany ny atao hoe intoxication alimentaire. Ray minitra fotsiny faravabeny inona ny mahatonga azy io? Ny mahatonga azy io dia avy amin'ny tsy fahadiovana ohatra tanana maloto rano maloto ny sakafo nikarakaraina maloto dia lasa intoxiqué zany sakafo dia mivadika poizina. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny fomba fikarakarana ny sakafo. Misy akora tsy tokony ampiarahana ohatra kanefa nampiarahana dia mivadika poizina ihany koa. Eo ihany koa ny fomba fitehirizana ny sakafo. Ahoana ny fomba fitehirizana azy raha ataontsika hoe tokony température 4 degré ohatra kanefa tsy nataontsika anaty température 4 degré dia mivadika poizina ihany koa ny sakafo ka lasa mahafaty mamono raha toa ka tsy voatsabo ara-dalàna ara-potoana ireo olona hinana an'ilay sakafo zany. Dia zao zany aloha ny fanontaniana mipetraka. Misy milaza hoe sao de botulisme ny mahazo an'ilay olona dia ahoana moa zany botulisme zany? Ny botulisme io dia aretina io mazava ho azy miteraka azy dia ny microbe bacterium clostridium botulinum izy io zany no miteraka an'ilay botulisme. Io bactérie io produire na mamokatra toxine hyper dangereuse ka maha-dangereuse zay dia mosiva izy zany hoe mamotika ny vatana raha tsy voatsabo ara-potoana zany ny olona nanay sakafo dia maty. Ahoana aloha ny fomba fisehon'ilay botulisme? Fomba fisehony dia ilay volomaso latsaka izany hoe mikimpy foana ilay mason'ilay olona. Eo ihany koa tratran'ny paralysie ny muscle-n'ilay olona hatraty ambony midina miamidina zany hoe tsy afaka miteny ilay olona na hoe sahirana izy rehefa miteny. Mandoa ihany koa izy en même temps marary kibo paralysé ny muscle respiratoire ka izay paralysé ny muscle respiratoire izay miteraka insuffisance respiratoire aiguë sévère grave ka farany fahafatesana raha tsy voatsabo fahaza iainana satria tsisy oxygène ahafahan'ilay marary hiainana intsony satria tratrin'ny insuffisance respiratoire aiguë sévère ilay olona. Zay zany ny mahatonga an'ilay botulisme. Fa inona ny mahatonga an'ilay clostridium produire toxine hyper dangereuse ohatran'izany satria maloto ilay sakafo nikarakaraina ny rano nampiasaina maloto eo ihany koa raha toa ka tapaka jiro izay mamelona ny réfrigérateur dia miteraka an'izay botulisme izay. Empoisonnement koa no nisy hoy izy ny eo amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Dia zao aloha iketika zany fa empoisonnement ilay izy dia
ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe iza no tanjon'ilay olona nanampoizina ho vonoina. Lay tompony anniversaire ve sa izy? Ataontsika ny tompon'ilay anniversaire. Maninona tonga dia ny sakafony rehetrarehetra no nampoizinina. Satria manino? Satria raha ny tokony ho izy a, raha zaho ohatra manana anniversaire, ny olona asaiko amin'io anniversaire io re tompo dia olona azoko antoko avokoa. Zany hoe namana akaiky, nanam-pifatoka iza, ka raha toa ka misy namana X manome zava-pisotro anahy na sakafo anahy ho ahy ohatra, tsy misalasala aho mihinana azy satria olona azoko antoka ireo nasaiko ireo, namako akaiky. Zay voalohany indrindra, zany hoe mety tsy ilay tompom-pety zany no nikendrena. De zao ihany koa, olona invité tao amin'le toerana ve no nikendrena olona anankiray. De tena zay ve ny solution hitan'ilay olona nanampoizina te hamono hoe te dia ny sakafony rehetrarehetra no poizianina. Moa ve tsy namany ilay tompom-pety, ka raha mihinana an'ilay sakafo ange de tsy maintsy harary ary mety ho faty ihany koa ilay tompom-pety e. Zay fanontaniana anankiray mipetraka koa zay. De zao ihany koa, ahoana ny fomba nahafahan'ilay olona nanampoizina an'ilay sakafo? Moa ve ilay olona nitondra poizina ny ray tsy kombakomba tamin'ny karakara sakafo tamin'ny serveur ohatra na serveuse, de nararahany poizina daholo ny dônute rehetrarehetra mba tsy ho afaka hohanina fa hamono. Zay ve sa hoe fomba ahoana? Sa le olona mitondra an'ilay poizina niazakazaka tany an-dakozia na tamin'ny toerana misy ny sakafo de nandraraka izy, sa inona ny tena nisy? Ka zao ianareo mpanao fanadihadiana, za tsy mahay an'izany, mandehana ianareo a, manontany tsara, raha misy caméra de surveillance ao amin'le trano a, de jereo ny video, raha ny tokony ho izy espace zany fandraisam-bahiny zany tokony hisy caméra de surveillance kosa zany, raha mba marina ny tompony satria olona tsy fantany ange ny tonga ao e, so de misy fitaovana very tokony ho mailo izy ireo. Tsy haiko misy ve sa tsisy, raha misy de jereo aloha ny video. Zao ihany koa, ianareo moa ny teny a fa poizina satria nanao expérience tamboalavo nareo. Ka zao ny atao intoxication alimentaire zany hoe le sakafo anie nivadika poizina e, ka ohatran'ny lôjika raha ataotsika hoe le sakafo efa niova poizina, zany hoe efa poizina zany io fa tsy sakafo intsony. Ino no omenareo olona na omenareo biby ianao ny expérience a, tokony ho tratra ihany koa le biby miseho le symptôme na maty na ny tokony ho izy a, tsy haiko aloha zany, tsy fantatro. Zay anankiray. De zao ihany koa, anontany io lay traiteur hoe hafrinany zareo ny karakara an'io sakafo io, naritra adiny firy, naritra firy andro, ataotsika hoe andro anankiray na zao ny durée-ny ohatra. Anontany io ny manodidina eo amin'ny tanàna, moa ve tsy tapaka ny jiron'ny jirama nandritra an'izany fotoana zany? Raha tapaka ny jiron'ny jirama dia hoy zao hoe tompony andraikitra ihany koa ny jirama ka tsy tokony ho afa-miala, satria rehefa tapaka ny jiro a, ny sakafo ampidirinareo ao anatin'ilay frigo, sakafo ohatra misarisary tsy ampy oxygène tsara nefa tsy dia nadio tsara, maty ny jiron'ny jirama, dia velona ilay clostridium produire toxine dangereuse, lasa intoxiqué ilay sakafo, lasa mivadika toxique, dia zay olona nihinana an'iny tonga de tratran'ny symptôme nolazaiko teo hoe tsy afaka miteny, mivalana, mandoa, tratran'ny insuffisance respiratoire, maty. Zay le izy. De mila anontania zany manodidina, eo ihany koa le rano nampiasaina, ranon-jirama ve sa rano inona nampiasainy zareo, de tokony
ataonareo analyse ihany koa ny rano jirama hoe madio ve ny rano jirama sa tsy madio. Raha madio ny rano jirama, tsy tapaka ny jiro nandritry ny fikarakarana izy ireo ny sakafo, fitehirizana izy ireo ny sakafo tao anaty frigo, dia conclusion amizay hoe ke tena tohizina rangaha nahatonga an'iny zavatra iny. Tsy rariny mantsy raha ataontsika hoe misy olona indray any higadra fatany amy zavatra tsy nataon'izy ireo akory. Tena tsy rariny zany zavatra zany, tsy rariny a, tokony atao lalina le fanadihadiana sao de tokony tsy fafamaina ny jirama ary ny olona rehetrarehetra impliqué tamin'ny loza io a de tokony ho fahaizana avokoa na jirama io na olo tsotra iza n'iza nanana poizina izy de tokony ho fahaizana fa tovy lalina tsara ny fampitovitorana. Tsy haiko na resaka politika na ataoko fa za de matahotra amy resaka politika izy matahotra amy sabonin'izy ireo, tsy fantatro a nizaka tsy napiditra politika tam'le video nataoko. Mirahasoa de samy ten'Andriamanitra ho anao zay nanaraka an'le video hatramy farany a de manasanao ny tenako a abonnez-vous arao ny chaîne RBC GTV. Mirahasoa tompoko.